Ankafaliana trano tompoko lasy tompoko vavy no hiara-bananao manaraka tsy tapaka ny fandaharana izay vokarin'ny sioka eto amin'ny marijefy 900. Rehefa fotoana tahaka izao moa dia ny fandaharana politisy no miaraka aminao. Tahaka ny mahazatra dia Andriamatoa Arjon Andriamoraniaina sy ny tenako Sonia Fanomezantsoa no manolotra anao izany fandaharana izany. Miarabanao Andriamatoa Niaina. Miarabanao Sonia ary miaraba ihany koa ireo mpanaraka antsika ao anatin'ny radio sy any anatin'ny fahitalavitra izay atserevana ao anatin'ny YouTube. Asaina ianao any tokantrano anaraka hatramin'ny farany fandaharana ho amin'ny anio dia solombavam-bahoaka indray no vahintsika. Miarabanao député Fetra Rakotondrasoa. Miarabanao dia miaraban'ny Niaina ihany koa izay nanasanay, miaraban'ny onjam-peontsika, miaraban'ny mpiaino rehetrarehetra amin'izay toerana misy azy avy ahafahany manaraka n'ity fandaharana ity dia misaotra betsaka amin'ny fanasana izay nomenareo anay. Koa isorana namary sady niantso. Rarotinay moa ny fotoana tahaka izao andalovanao eto amin'ny onjam-peo satria amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny session parlementaire ny solombavam-bahoaka dia somary sarotsarotra ihany izay fahazahoana anareo izay. Fa ety am-piandohana dia tiako ny ametraka fanontaniana aminao hoe inona député Fetra Rakotondrasoa ny fomba fijery politika anao ahafahanao hoe mitondra izay fampandrosoana eo amin'ny firenena izay. Ny député Fetra Rakotondrasoa solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrikany Miarinarivo. Miarinarivo izany ao anatin'ny faritra Itasy. Raha eto Antananarivo izany dia eo amin'ny lalana Adondroyo dia tonga ao amin'ny renivohitry ny distrika. Miarinarivo ihany koa no renivohitry ny faritra Itasy. Solombavam-bahoaka mpanao politika izany fa ny lohan'ny mpanao politika dia mpanao gazety. Nandritra ny teo amin'ny 13 taona teo no mpanao gazety mpanao gazety tsotra, antsary, antsoratra tamin'ny web ihany koa. Dia avy eo nitarika ny ekipa efa niasa nanao gazety antsoratra, directeur de publication ary rédacteur en chef tao amin'ny radio télévision Viva nandritra ny taona maromaro. Rehefa nanao politika dia nisafidy ny antoko Freedom izay tarihany Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy dia nirotsaka moa izany tamin'ny anarany IRD, plateforme ny IRD izay nalany ao solombavam-bahoaka. Amin'ny ankapobeny izany izay no ataoko hoe parcours eo amin'ny lafiny politika. Ny antoko Freedom mazava ho azy antoko politika isan'ireo zandriny amin'ny ranotantara ny antoko politika sy ny fanaovana politika eto Madagasikara. Manana be ny tanàna maromaro izahay sy mpanolotsain'ny tanàna. Izaho rery aloha izany aloha mbola solombavam-bahoaka mpikambana feno ao anatin'izany antoko Freedom izany eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Dia amin'ny elatra ankavianga parti de gauche ny parti Freedom mandala ny demokrasia sy ny fampiroboroboana ny lafiny sosialy amin'ny ankapobeny. Izay mihitsy no andetako hoe sy mankay hitondra tiako hoe angataka fanampanazavana satria rehefa miresaka moa tsika izany amin'ny antoko politika Freedom mantoko vaovao azay dia andetako hoe tsy mbola hain'ny olona sy mazava amin'ny olona tsara ny vinan'ilay antoko andeha ataoko hoe ny fanahy na ireo tena voiziny amin'ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana sy ny fitarihana ny firenena izany dia inona ireo andetako hoe fepetra fototra tena hoe lalainareo izany amin'izay fanaovana politika izay. Ny antoko Freedom arak'izay anarany izay amin'ny teny anglisy le Freedom miresaka mikasika ny fahafahana. Ny tantara ny tena netimbohan'izy io ny ramatoa ministra moa izany izay filoha nasionaly ny antoko mampanao gazety ary izay Menada zany isan'ny mpanao gazety ary tamin'ny fotoana izay nampanao gazety no nipoiran'ilay sosokevitra ny aminao hoe andaotsika havadika ho politika ho antoko politika izay fangatahana sy ady natao tamin'ny fahalalahana maneho hevitra sy fahalalahana manao gazety eto Madagasikara nandritra ny taona maro izay. Nisy prinsipa noraisina izany
voalohany indrindra mazay hoe antoko freedom sy ny ady amin'ny fahalalana ny asa fanaovana-gazety sy ny fahalalana amin'ny teny teto Madagasikara izay zay aloha zany no fototra voalohany hiaingany le antoko politika. Ny faharoa dia tao anatiny ny asa fanaovana-gazety satria ny asa fanaovana-gazety nataonay ny taizan'ny olona sy nanaben'ny olona amin'ny lafi ny politika kokoa fanabeazana ny olona amin'ny fahitsiana fitadiavana ny fahamarinana ny fitantanana ny firenena ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana ireo isan'ny principe lehibe mibaiko ao anatin' zany antoko zany. Mazava ho azy moa zany fa ny démocratie amin'ny maha hoe parti de gauche ny antoko freedom isan'ny lalaina sy toavina ao anatin'izay fa eo ihany koa ny hoe fanajana ny lalàna isan'ny fototra goavana edivanay foana mahatramin'izao ary mbola ho edivanay foana ny ady amin'ny tsy maty manoty eto Madagasikara satria zany isan'ny zavatra tena goavambe ary tokony apetraka eto Madagasikara raha ohatra tena tiatsika marina ny andeha ho any amin'ny fampandrosoana arak'izay eritreretina. Raha fiheziko zany ny hoe foto-kevitra tena hijoroany ny antoko freedom dia mikasaka ho amin'izay fahalalahana izay ny fahalalahana amin'ny fanehoan-kevitra ny fahalalahana amin'ny fitenenana ny fahalalahana amin'ny asa fanaovana-gazety ny fahalalahana amin'ny fandrarana amin'ny ankapobeny ary indrindraindrindra ny azahoan'ny Madagasikara fahaleovan-teny eo amin'ny tontolo toe-karena sy ny tontolo politika amin'ny ankapobeny. Angamba ny somary hoararaotiko eto ihany ny fahatongavanao Andriamatoa député satria sady mpanao gazety ianao tao aloha no mivoy miray foto-kevitra amin'ny ramatoa ministra ny serasera amin'izao fotoana izao no ihany koa nefa ny ao anatin'ny solombavambahoaka mpanao lalàna dia andeha taoko hoe nisy ady izay nataonareo tany aloha tany zany amin'ny fahalalahana fanaovana gazety amin'ny fametrahana ny fahazona mahazo atontam-baovao loi sur l'accès à l'information zany zay ataoko hoe fototra ho an'ny asa fanaovana-gazety izay raha ataoko hoe fanampy nataon'ny ramatoa ministra mihitsy ary mety hoe fanampy koa zany ho an'ny antoko politika freedom ny tokony naalany azy nandritran'izao fotoam-pitondrana izao hatramin'izao nefa tsika mbola tsy taratra hoe aiza ho aiza ao anatin'ilay fivoriana isaka nataontsika ao anatin'ny fivoriany solombavambahoaka ao izay lalàna izay tsy ohatrany matsiaro tena ve ianao hoe misy échec na misy tsy fahombiazana ihany ilay aty fototra ataony antoko sy ianao manokana manao mpanao gazety ianao amin'izay hoe tsy nipetraka ilay lalàna ahafahana tena manatsara n'ilay asa fanaovana-gazety ary indrindrandrindra fantatritsika fa raha ny tondro iraisam-pirenena momba ny fahalanovana gazety atao apetraky ny Reporters sans frontières dia ohatrany hoe ny ratsy ara ny naotsika tamin'ity taon'ity ahoana izay fahitanao an'izay dia inona ny ezaka ho anao manokana ahafahana manatsara an'izay. Marina misy fahamarinana ny teniny ny aina teo izay betsaka ny lalàna betsaka ny atao hoe rijateny-dalàna mbola mila tena avozina sy atsaraina ary ampifanarahana amin'ny toetrandro eto Madagasikara. Raha tsy teny fotsiny amin'ny tontolo ny fahalalahana maneho hevitra sy ny tontolo ny fanaovan-gazety dia marina le teninao teo hoe misy volavolan-dalàna tokony ho efa holonaniana teo anivo ny antenimieram-pirenena mikasika ny hoe droit à l'accès à l'information zany hoe ny lalàna ny fahazahoana malalaka ny vaovao na ho atsika mpanao gazety na ho an'ny olo-pirenena satria isan'ny fototra arovany lalam-panorenantsika izany hoe fahazahoana vaovao amin'ny endriny maro sy amin'ny fomba maro samihafa izay tena lalàna izy io. Fa ny anankiray aloha zany tiako apetraka hoe efa nisy dingana goavana be vitatsika teto Madagasikara ny fametrahana n'le lalàna mikasika ny fahalalahana maneho hevitra. Io zany le lalàna fototra nahatonga ny mouvement pour la liberté d'expression tany amin'ny efa taona 5 taona lasa zay 9 taona lasa zay 7 taona koa ry arakaiky fa tany amin'ny 7 taona lasa ny divana an'izay. Io zany lalàna goavana be zay ataoko hoe efa vitatsika aloha zany iny zany fototra anankiray iny mikasika ny lalàna amin'ny fahazahoana malalaka ny vaovao dia raha ny fahafantarako ny dingana
satria moa zany misy dingana tsy maintsy arahana amin'ny fanaovana ny lalàna anankiray a ny ainga avy any amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina izy io ary efa vita rafitra efa voasoratra tanteraka ny andiny-dalàna rehetra sy ny pitsopitsony ary marina ny teninao teo hoe fanambo nataony ramatoa ministra ny serasera hoan'ny asa fanaova-gazety sy ny tontolo ny demokrasia eto Madagasikara ny fametrahana ny io lalàna io zany hoe ny anjaran'ny ministera dia nanangona ireo hevitry ny olona maro samihafa isan'izany ny société civile isan'izany ny mpanao gazety isan'izany zany ireo matianina amin'ny tontolo ny serasera amin'ny ankapobeny efa voasoratra io lalàna io tokony mandalo eo anivon'ny gouvernemanta satria tsy maintsy tapahana eo anivon'ny gouvernemanta ny lalàna anankiray vao miroso makeny amin'ny antenimera-pirenena ao anivon'ny gouvernemanta zany no mbola eo ampiketrihana angambany zareo amin'ny gouvernemanta izahay moa aty amin'ny fahefana mpanao lalàna satria nisy fotoana nanontany ny ramatoa ministra mihitsy satria tsy voandroany indrindra ny société civile no nanontany an'io hoe aiza ho aiza député satria zara teo filohan'ny commission ny serasera eo anivon'ny antenimera-pirenena dia efa nisy interpellation nataony société civile miandraikitra ny resaka fahalalahana amin'ny teny sy ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara dia nanontany ny ramatoa ministra mikasika ny hoe aiza ho aiza tokoa io lalàna io fa eo anivon'ny gouvernemanta zany io ao anatin'ny gouvernemanta misy ministra maro samihafa avy amin'ny mety loko politika maro samihafa fahaizana maro samihafa zany reo dia ao zany a no mbola mandeha ny ady hevitra ary raha ny fahafantarako azy dia efa indroa intelo izy io a no nyresana teo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta saingy mbola tsy tafavoaka ao anivon'ny gouvernemanta zany lay izy ny fahefana aloha zany a dia enenivo ny fahefana mpanao tanteraka fa za ndraiky kosa mametoky amin'ny mahafilohan'ny commission ny serasera eo anivon'ny antenimera-pirenena sy amin'ny mampikamba ny freedom sy amin'ny mampanao gazety ah ihany koa indrindraindrindra mahatsapa ny mahazava-dehibe an'izany hoe fahalalahana mahazo vaovao araky ny tokony ho izay a minoa ny aina minoa ianao a minoa nareo mpiaino fa raha voavanta ny andalo eo anivon'ny antenimera-pirenena zany dia tsy salasalanay mihitsy ny ampiditra azy ao anatin'ny lahadinika tsy salasalanay mihitsy a ny anao ny travaux de commission andinika amin'ny antsipriany mikasika n'io lalàna io ary amin'izay fotoan'izay dia mety antso ny avaty amin'ny société civile mihitsy ary izahay a hiaraka andrafitra hoe inona no mapety sy mahatsara an'ilay lalàna fa amin'izao stade misy atsika izao zany a dia mbola tavela ao anivon'ny gouvernemanta le izy mety ozy izy ny resaky ny aina teo hoe mety hoe échec ve ho an'ny tena amin'ny maha hoe parti freedom amin'ny maha hoe mpanao gazety amin'ny hoe niady ho an'ny fahalalahana maneho hevitra sy ny sisa za tsy mbola milavolefiny fa satria fantatra hoe atsy no misy an'ilay lalàna amin'izao io koa mety manana mbola priorité ny gouvernemanta sy ny sisa fa za dia miombon-kevitra amin'ireo izay mitako hoe alao andeha io andiny-dalàna io volavolan-dalàna io a afa-tsika miroso raha teo ny hoe fiemorana amin'ny fahalalahana maneho hevitra mety za isan'ny mahita ihany ny rapport avoakany reny société civile na fikambanana iraisam-pirenena ireny fa ny zava-misy a mbola tsy tena fantatry ny be sy ny maro lay lalàna izay voany lanina teny amin'ny antenimera tsy voany lanina moa zany fa efa rotaona angamb'izay nampiarana azy dia be da be na isika mpanao gazety na reo société civile mbola manao référence amin'ilay lalàna teo aloha izay liberticide zay zany zavatra anankiray izay dia lasa mandiso an'ilay rapport izay atao eo lafiny ray izay lafiny faharoa mety ahatonga ny rapport ho diso ihany koa na ny olo-pirenena ihany koa ary hitako ireo olona zay miserasera mitambajotra diso ny fomba fahitana satria ny eloka amin'ny maha olo-pirenena afangaro amin'ny eloka zay aty amin'ny tontolo ny asa fanaova-gazety sy fanehoan-kevitra any zany tena ilantsika atao hoe fanazavana mihitsy ary ilana hoe atraiza
no maha-olo-pirenena ny fetrarakotondrasoa ary atraiza no mahampanao gazety ny fetrarakotondrasoa ary eloka na olotsotra ve de droit commun ve le ataoko zay tsy misy idirany amin'ny asa fanaovan-gazety sy mahampanao gazety sa eloka eo amin'ny asa fanaovan-gazety zay zany mila zay efitra zay no mbola mifangaro amin'ny akamaroany ny olona ary mampanahy zany any amin'ireny rapport reny hoe mbola afangarondro zareo ihany koa ve idirantsika eo ngam'izay amin'ny lalindalina kokoa fa za mahita ary mety mitovitovy hevitra amiko any ny olo-pirenena hoe tsy de tena hoe ny embotra be tahaka ny ahoana ny fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara raisiko fotsiny zao ohatra isa maraina raha mihaino radio eto amin'ny eto Antananarivo eto an-drenivohitra ianao misy fandaharana famakafakana politika maro misy amin'ny onjam-peo maromaro eto Antananarivo fa ny akamaroan'ireo raha tsy tenenako hoe izy rehetra de saika famakafakana politika mandeha makany amin'ny fitsikerana ny fitondrana ankehitriny ngambany efa endrika anankiray zany zay mety ho endrika anankiray zay ahafahana miteny hoe afaka maneho hevitra tamin'ny fotoan'andro ny tena niteraka olana teto Madagasikara ny tombohan'ny crise politika tamin'ny taona 2004 ny fanakatonana ny fandaharana tao amin'ny radio Don Bosco faneho-kevitra sy famakafakana politika teto amintsika hatramin'ity fitondrana rajoelona pahany ity zany mbola tsy nisy hoe nakatona ny onjam-peo na nakatona lay fandaharana satria mitondra tsikera ho an'ny fitondram-panjakana mety misy karazan'olona mpanao gazety lasa ny eponza fa ny dossier ny tsarana ny reny mpanao gazety reny de noho ny raha manokana anazy fa tsy de misy loatra hoe noho ny faneho-kevitra zay natony fa ao ny sasany tsy nahalo volan'ny jirama ao ny sasany tarik'olona nandoro pneu teny amboposa ohatry ny ahoana le izy zany hoe de droit commun lay fanenjehana eo zany no tiako sarahana tsara hoe mila fantaritsika eloka noho ny asatra ataony ve sa eloka amin'ny maha-olo-pirenena azy eo amin'izay hoe lafo ny fahalalahana maneho hevitra sy demokrasia izay anisany nanaitra ny sainy maro ny sy ny eny nanareo solombavam-bahoaka mihitsy ary ny zava-tranga tamin'ny alarobia 4 Mey tamin'ny tarika zany prime ministre Tsay Christian taminareo solombavam-bahoaka ny resaka makasika ny tatitra sy ny asa vitan'ny gouvernement ny andro nefa ny olona hoe isy zay ady hevitra izay taminareo solombavam-bahoaka nefa tsy navelany teny akory ianareo de tsy efa anisany hoe fanitsakitsana zay hoe tsy afaka maneho hevitra zay ve zay misy fandaminana eo amin'ny gouvernement sy ny député moa zany rehefa misy fionana tahaka an'io resaka fandaminana tsotra le izy fa amiko zany tsy de misy hoe fiatraikany loatra ny amin'ny demokrasia sy ny hoe fahalalahana amin'ny teny satria ny mahazatra ny fanao zany rehefa miona amin'ny gouvernement ohatran'io ny député de misy tatitra aloha ataony ny prime ministre vita ny tatitra ny prime ministre zany hoe milaza ny ankapobeny ny fanatanterahana ny politika ankapobeny fanjakana izy de miditra tsirairay ny ministra tsirairay isan'andro zany de misy ministra 2-3 arakaraka zay fandaharam-potoana io miditra tsirairay eny amin'ny anteny mera ametra manao tatitra sy ametrahany député fanontaniana rehefa vita daholo ny ministra rehetra eo anivony gouvernement de miverina amin'izay nga prime ministre miverina eny amin'ny anteny mera de eo amin'izay ny député no maka n'lay anjara fitenenana hiresahany mikasika ny fahitany ny tatitra ny asan'ny gouvernement manontolo miampy ny tatitra nataon'ny prime ministre lehibe ny gouvernement zay zany resaka question d'organisation zany izy io satria
mbola ho avy le ministra tsirairay de tsy de misy antony loatra avy trany de ametrahana n'lay fanontaniana satria mety ho voavalyn'lay ministra zay andalo tsirairay eo anivony ny antenimera le izy zay zany izy io fa ny fahitako azy fa tsy de hoe fiemorana loatra ny ao amin'ny antenimera io tena hoe lapan'ny demokrasia afaka miteny ary afaka maneho hevitra daholo nizaniza nefa zava-dehibe le firesana tokony ny andrasan'ny olona zany zay hoe fanontanianareo zay mbola ho avy ny fanontanian'ny député manoloana ny prime ministre amin'ny fiafaran'lay fandaharam-potoana andalovan'ireo ministra rehetra ao anatin'ny gouvernement zay zany izy io fa tsy vita amin'iny andro anankiray iny hoe zay le organisation eo anivon'ny antenimera mandalo ny prime ministre manao tatitra izy avy eo mandalo tsirairay ny ministra amin'ny farany mandalo ny prime ministre sy ny ministra rehetra ao anatin'ny gouvernement de eo no mandray fitenenana ny solombavim-bahoaka rehetra karazany hoe savaranonando ihany zany le teo iny angamba ny fantaritsika fa am'izao fotoana zao moa zany to mpifidianana mpifidianana zany ny 3 ary tsika mahafantatra fa raha ny fifidianana nataontsika taloha amin'ny 4 tenako manokana moa isany aty hevitra momba ny lalàna fifidianana tamin'izany fotoana zany sy no sosokevitra dia misy faharefona betsaka eo amin'ny resaka lalàna ny fifidianana ary raha tsaroantsika dia tamin'ny fifiriana ohatran'izao mihitsy no nandaniana n'lay lalaam-pifidianana entina nananatanteraka ny fifidianana tamin'ny faran'ny tona 7 ny firaisamon'ny pirenena dia nanolotra karazany sosokevitra fanatsarana ny lalàna ny fifidianana ny teo anivon'ny gouvernement tamin'ny lalan'andriamatoa prime ministre ohatrany hoe tsy vonina ny anatanteraka n'izay fanofany zay ahoana ny hevitry ny antoko freedom manokana se ianao mafetra solombavambahoaka anao miarina rivo satria raha ny fomba fijery ny firaisamon'ny pirenena dia azo atao tsara manala-pifidianana tsaratsara kokoa mitondra mpitondra mipetraka amin'ny fomba marina kokoa ka afaka mitondra firenena amin'ny fomba madio kokoa hiteraka fampanotrona eto Madagasikara nefa ny ohatrany hoe tsy misy fahavononana ny amin'ny fitondrana ahoana indray ny fomba fijerinao an'izay satria ianao aty amin'ny antoko miaraka amin'ny fitondrana ihany nefa ny atokatoko hoe manana misy azo manokana ihany koa ny freedom sy ianao mahasolomavambahoaka anao ny fomba fijeriko no entiko amma solomavambahoaka ary amma fetra rakotondrasoa tsy ny erako tamin'ny freedom izy ty ka ialako tsiny fa za ihany ny voafatotro ny tenako amin'izay teny famalina fanontaniana ho ataoko manahirana izy io ny aina matao-pifidianana azy asanareo raha matsikatra fa nanomboka faraparany taona 2022 miampy ny fiandohany ny 3 volany ty taona 2022 ty misy rivotra mafana me mafana eto Madagasikara zay ny manam-pirofo hoe manakaiky fifidianana sika ary iamafy io hafanany ny rivotra politika io iamafy io adihevitra politika io ny adihevitra ezahana volena amin'izao fotoana izao ary misy ampahana mpanao politika mpanohatra eto Madagasikara tsy mivoy afa-tsy ny fanaratsiana ny zotra-pifidianana andeha mifandimby eo hoe tsy isy aloha mififidianana atsikarotsika zany fa neokevitra tany ho any amin'ny faraparany taona 2023 zany tsy hanao fifidianana zany io fitondrana io avy eo angala-bato rô hatramin'izao voiziny zay angala-bato fitondrana io avy eo le olona ny teny nangataka hoe avoay ny datim-pifidianana na hoe ny teny hoe tsy hanao fifidianana io fitondrana io no miteny ndray amin'izao fotoan'izao hoe tsy fifidianana ny vahaolana fa andao lotsika anao tetezamita andao lotsika ifanaraka tsy misy fitohizana na tsy misy logika zany fa neokevitra zany raha ny fomba fahitako azy tsotra le izy 2023 efa tamin'ny 5 taona lasa vantany voavita ny fianianana n'le filoha ny repoblika
dia efa nanao rendez-vous tamin'ny vahoaka malagasy ny mpanao politika eto Madagasikara fa amin'ny 2023 no anao fifidianantsika amiko zany fanambanina ny vahoaka malagasy ny imankena n'io rendez-vous io efa zay ny rendez-vous amin'ny 2023 tsika tsy maintsy anao fifidianana dia apetrako ary ny fanontaniana ny aina tia le fitondram-panjakana ny ACC zay lalàna teo aloha ihany nanendrena mpikambany fitsarana avo ny lalàna efa nisy teo aloha no nanendrena mpikambany voamera maleo tena misahana fifidianana sy ny sisa rantsany rehetra eny anivon'ny faritra sy ny commune ary ny fokotany dia ono a raha ny pingapinga ary ty fitondrany ty nikitika ny lalam-pifidianana ho tahaky ny ahoana mitsikira hoentiny antoko-panohatra ity ary izy tsy nikitika na rijateny ray lazaina fa angalabato maika fa hanova lalam-pifidianana amin'ny fotoana tahaka an'izao nandritra ny mandat minoa ianao ny aina fa zavatra fa nandikany ny antoko-panohatra nanana fahefana ary nanana ny ataoko hoe ny fahafahana nanova lalam-pifidianana nanova ny lalàna rehetra izao fitondrany zao manana ny maronisy izahay eo anivon'ny antenimera manana ny maronisy izahay eo anivon'ny antenimera-ndoholony tsy misy antony zany tsy hatafavoaka le izy fa minoa ianao fa nanikitika na ary amin'ireo rijateny mikasika ny fifidianan'ireo zao fitondrany zao efa zavatra hafa ny dikan'izay ka amiko zany a eny ny sosikevitra ny société civile za betsaka reo iombonako hevitra amin'ny firaisamoam-pirenena momba ny fomba hoentina hanatsarana ny fanaovana fifidianana eto Madagasikara mba azahoantsika mpitondra arak'izay tena etaetam-bahoaka fa tsy mbola matotra ny mpanao politika malagasy tsy zaka ny lohan'ny mpanao politika malagasy aloha ny zany tena hoe andeha ampahitsiana sy ampahamarinana zany ka amiko a tena ny safidy ataoko hoe prudence ny avy aty amin'ny fitondram-panjakana ry olony rijateny nampiasaina tamin'izany fotoana zany za aleoko mijery hoe andao loha io ihany no ampiaritsika ary rehefa amin'ny fotoana anankiray hita fa misy fahamatorana ny politika malagasy a tsy manino afaka jerena hoe ahoana ny fomba hoentitsika hanatsarana azy io le rijateny fototra mantsy zany natotry ny firaisamonim-pirenena malagasy a efa nojerena manokana mihitsy mba tsy ampikitika na tsy ampihemotra ny fifidianana satria nde toko hoe tsy mikitika n'ireo rafitra manokana mikarakara ny fifidianana tsy mikitika ny any amin'ny fahefan'ny rafi-pitsarana momba ny fifidianana zany a fa ireo pitsopitso no ohatra ny hoe ny fahafahana tena mampiatra n'ilay fangararahany ny teti-bola mandritra ny fampelezan-kevitra sy ny fomba fampiasam-bola mandritra ny fampelezan-kevitra ny fandavana n'ireo famitsi-bola avy any velany a izay andeha taoko hoe isan'ny mamatotra mantsy an'ireo mpitarika ara-politika rehefa tonga eo amin'ny fitondrana satria lasa andeha taoko hoe mampiasa vola any amin'ny fiaviana tsy mazava loatra na ihany koa mampiasa vola any amina tombotsoara ekonomika hafa na hita toerana io fa indrindrandrindra avy any velany dia reny lalàny reny zany a raha ny hevitry ny firaisamonim-pirenena moa zany a azo atao tsara mikitika azy tsy manemotra ny fifidianana azo atao tsara mitondra fanatsarana azy a raha tehitseritika n'le hoe mba manana n'le mpitondra anankiray a mba afaka n'le fatorana mety hanapaingipaingotra azy a rehefa mitarika ny firenena izy ahoana ny mety efa afana fa zay a nde taoko hoe ny fisosikevitra zany tsy tena
ny firaisamonim-pirenena malagasy raha teo tsy makasitra ihany koa hoe tsy hisy fifidianana amin'ity taonyity fa tokony hisy fifidianana amin'ity taonyity araka n'le teninao tao hoe rendez-vous amin'ny vahoaka malagasy io ka tsy azo tsinontsiniavina. Tena miombon-kevitra ane za zany isan'ireo olona miteny hoe tsy baiboly io lalam-pifidianana io na io lalam-panorena antsika io a rehefa hitatsika fa tokony hovaina mifanaraka tsika malagasy hoe ity no mahatsaratsara kokoa atsika de tsy olana fa ao anatin'izay fotokevitra sy lalan-tsaina zay hoe ny anatsarana ny fifidianana za isan'ny miombon-kevitra fa tsy ho vitany société civile sy zay ataoko hoe le bonne volonté io fa rehefa misy brèche misy irika afahan'ny mpanao politika mandatsaka n'ilay hevitra hoe io araha fa nareo no nikitika an'io lalam-pifidianana io araha fa nataonareo amin'ny mapety anareo io mino ahy ianao ny aina za isan'ny miombon-kevitra ny aminao hoe ahoana ny fomba ahafahantsika amin'ny fe ohatran'ireo firenendehibe rehetra tany frantsa zao Nicolas Sarkozy voaroiroy hoe nandray vola tany amin'ny Kadhafi sa ohatrohatry ny ahoana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teto amintsika nandehabe ny resaka hoe teo ny rosianina nanampy vola n'le candidat tahaka an'izao mbola misy olona mieritreritra no candidat rehefa enoeno amin'izao hoe zareo rosianina sy ny tsy haiko avy no zany rehetrarehetra zany a tsy tsara ho an'ny demokrasia malagasy ary za isa miombon-kevitra hoe tsy tokony ho demokrasia amin'ny mpanambola ny demokrasia eto Madagasikara fa demokrasia arak'ilay famaritana anazy mihitsy hoe feon'ny vahoaka tena tsara zany idéal fa rehefa jereko ny aina avy aizy tsy kitiny nakaiza de ozy aho hoe efa betsaka ihany ny dingana vitan'ny malagasy raha ny aingitsika tamin'ny fotoan'androny asa didinao ngamba mbola kely tamin'izany fa efa nahenoeno ny tantara tamin'ny 770 tany hoany ny fomba nity ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoan'izany ny karakarana ny fifidianana teto Madagasikara misy an'izany hoe tsy tonga any Toliara ny vatom-pifidianany Monjajaona tsy tonga any Edego fa latsaka ny naty rano sy ny sisa avy any tsika nanangana seny zao zany tsika miady mafy ny mba tokony hampaleo tena amin'ny lafiny arabolany zany voamera maleo tena amin'ny fifidianana zany mbola tsy tongaly aloha tsika mbola misy manalokaloka ny firenena dehibe hafa amin'ny famatsim-bola ny seny mbola eo reo mbola ny tanany mbola ao anatiny eo amiko zao tokony efa andeha tsikelikely ka raha ohatra andeha mafy loatra tsika ny fanontaniana apetrako de ny hoe ho zaka ny mpanao politika malagasy hoe le idéaly zay ny idéaly mazava daholo ny kontom-bola ndrakoto rehetrarehetra hoe aiza ny volanao mihoatra sa tsy mihoatra ny vola ampiasainao sy ny sisa fa za manontany foana hoe tsao de mbola tsy zaka ny mpanao politika vantany vao ikitika ny lalam-pifidianana io tsika hametra hoe 10 miliara ariary any le retsy ny vola ampiasainy ny mpanao politika malagasy rehefa ilotsaka ho filoham-pirenena izy ary tsy haiko 2 miliara ariary any no azo ampiasaina amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ho zakatsika ve zay eo mantsy le izy io mieritreritra foana ny olona hoe ny eo amin'ny fitondrana ny malaina fa tsy voatery fa mety ho aty amin'ny candidat fifaninana ny fitondram-panjakana ihany ko no hoe le rajoelona fetsibe ny dala no efa nanao zay ny tsikero hoe efa nanao propagandy alohan'ny fotoana de rehefa tena ho tonga ny propagandy ho ferany ho zao miliara ihany no azo ampiasaina nao hoe zao tapitrisa ihany no azo ampiasaina so de mba tsy andamina aloha zany am'izao fotoana fa mbola hitondra korontana atsipoko zany le izy ataoko le analizy mba afahantsika amin'ny saintsaina mety efa tafapetraka zany any amin'ny firenendehibe hafa zay efa nandritra ny taonjato maromaro no efa napiatra ny demokrasia ny aina ny demokrasia ary nandalo sedra maro ny demokrasia tany amin-drareo fa mety mbola tsy fotoanany mbola tsy matotra tsika mbola tsy masaka tsika de ozy hoe alao andeha tsikelikely mba ahafahantsika miaina ao anatin'le satria fanabeazana zany zao misy ny tenenako mikasika ny hoe décentralisation
fanapaream-pahefana somary hitariko kely le resaka avy aizy tsika ity no efa tonga izy satria misy mpanao politika mivoy be an'io hoe zahay tena piatra ny décentralisation tsika zao manana rafitra napetraky ny lalam-panorenana zay amin'ny fanapaream-pahefana fitsinjaram-pahefana zava-misy mampimenimenina ilay olom-botendry ohatra ny any amin'ny faritra betsaka ireo gouvernoura no mampimenimenina ny vahoaka hoe tsy mameliny anay ty gouvernoura na izahay olom-bofidy koa raha mahita hoe tsy mamely zany fomba zany betsaka ny manao abus rehefa omem-pahefana any amin'ny faritra vonona ve tsika malagasy ny tena anao dingana lehibe ka ohatra ny vola be any QMM de tena ho tantaniny ao amin'ny faritra nosy zany hoe ny vola miditra amin'ny fanjakana ao amin'ny QMM any Fort-Dauphin de isitraka an'izay araka le eritreretiny gasy lay malagasy any vonona ve tsika ny manam-pahaizatsika ve tena tia tanindrazana zany ianao fanontaniana apetrako zany satria io zany ianao rehefa mandeha any ianao de mahita hoe abus fanapara-pahefana zay ome-pahefana de manampatra ny fahefana hitondra fampandrosoana zay sa hitondra korontana zany mbola ady hevitra ohatrany hoe niditra am'izay anao de hoararatoko andeha am'izay le izy satria mahasolombavambaoka anao marina fasolombavam-bavam-baoaka ny Madagasikara vao fidy tao anatina faritra anankiray sy tao anatina district anankiray andeha ataoko hoe na de mijery an'le tombontsoa amin'ny ankapobeny amin'ny malagasy nosy ray atsika dia mijery tokony hijery manokana ihany koa nefa ny any reo olona nanome fitokisana anao ary andeha ataoko hoe io fomba fijerevana ny olona mbo fidy ny fotony io zany sy ny ataoko hoe ialako tsiny ohatrany hoe fanambaniana azy any amin'ny tsy fahaizany sy ny mety hoe tsy fahitsiny hitako mampiadana be ny décentralisation eto amintsika ny fanapiara-pahefana eto amintsika na ny fitsinjaram-pahefana eto amintsika satria isika koa ny mahita fanatatanana ty amin'ny fohy be daholo ary le izy mbola betsaka lavitra raha ny hoe tsy mandeha any amin'ny zelony ny fitantanana mbola betsaka lavitra ny mandeha any amin'ny tsy izy ny fangararahana zany hoe tsy olana amin'le hoe aiza no mitantana le izy fa fahavononana ara-politika hoe omena ve sa tsy omena lay fahefana hitantanany commune ny vola hitantanany faritra ny vola ny faritra moa marina ny voalazanao teo hoe tekina tokony atao olom-bofidy io raha ny tena izy zany tokony tsy hoekena tsony zany hoe lehibe ny faritra mandalo fotsiny fanendreny zany satria isan'ny mpilalao fototra amin'le fampandrosoana le faritra nefa ny tsy tena olona mahazositra avy any amin'ny voaka araka ny mahademokrasia azy le faritra de ny fanontaniako satria anao eo anatin'ny solombavam-bahoaka ary mino fa andalo indray ny mety ho fanitsiana ny tetibola eo anivon'ny antenimera-pirenena ahoana ny fomba ny aketsika solombavam-bahoaka zay ataoko hoe misolo tena ny faritra ny rapport budgétaire entre ny état central sy ny any amin'ny décentralisation amin'izao fotoana izao zay mbola latsaky ny 500 foana tsisy manao fanambo manao dingana mihitsy zay fitondrana amin'ny fandimbo hoe ahoana mba ho ataoko 100 avy hatrany ty ataoko 5 avy hatrany ty le teo raha moa de nagaga tamin'le code minier efa 2,5 de ny adiny sasany ray hoe nanay ny 3 fa inareo ny 2 de le maro isandray nanaiky an'le fikelezana fa tsy le nivadika hoe ny tokony ny etaty amin'ny foibe ny 2 de ny tany amin'ny faritra ny 3 eo zany ahoana ny tena fomba fiatrikitsika solombavam-bahoaka n'le fiarovana n'lay olona ny fidy atsika ny fotony zany amin'ireny andeha ataoko hoe tombotsoa mety hoe mifandrirotra kely amin'ilay tombotsoa ny sehatra nasionaly sy ny sehatra ny fotony ireny izy io misy ny fomba fiseratra za tao anatin'iny adihevitra mikasika ny code minier iny isan'ny teny ny mahamaika tsy ny hoe andao metsika 20% na 30% na 70% ny enynivon'ny faritra eny fotony ny mahamaika de ny hoe ahoana no fomba ananatsika mpitantana eny fotony azo arahamaso ary anaraka ny etaeta ny vahoakany
zao mantsy le zay manko mitombona koa na ty amin'ny sehatra nasional ty amin'ny sehatra nasionaly zao mantsy le zava-misy za zao isan'ny zao anaty fitondrana fa isan'ny tsikerana ataoko foana mikasika ny fametrahana ny gouverneur ny tsy fametrahana ny antenimeran'ny faritra lasa misy fahefana mpanatanteraka eo anivo ny faritra fa tsy misy ilay fahefana hanao ny contrôle ny asany zay raha ny lalàna eto Madagasikara mametraka ny faritra de voasoratra mazava mihitsy asa ny andiny fa raiky amin'ny 10 izay na fa 10 eo manodidina hoe lako tsindra sanatry diso le andiny-dalàna mametraka tsara fa tokony misy antenimerany faritra izay solombavam-bahoaka de mpikambana d'office zany hoe mpikambana avetrany ao anivony io antenimery io de misy ny filan-kevitry ny faritra zay moa zany ny tena anarany conseil filan-kevitry ny faritra izay fidina apetraka hanara-maso ny asan'ny mpanatanteraka zay ny gouvernora moa zany no lehibe io zao tsikerana ataoko hoe fa maninona ny tsy apetraka io hatramin'izay satria lasa manao ny dany mikibony ilay lehibe ny faritra antsoina hoe gouvernora ny akamaroany misy manao ny asany tsara ihany fa misy tena lesoka zany amiko ty fitondrana Andry Rajoelina ity nanao dingana izy taminy hoe andao aloha tendrena ny lehibe ny faritra napetraka aloha zany le gouvernora raha izay efa nataony rehetrarehetra iny efa nanao an'iny Marc Ravalomanana nanao an'iny Rajonary Mampianina tohizany fitondrana Rajoelina faharoa nomena famatsim-bola manokana ny faritra eo amin'ny 4 miliara ariary isa-taona zay le vola nomena ho famatsim-bola akoatran'izay iny mbola tsisy nanao iny akoatran'izay nomena fitaovana ny faritra reny le hoe engin complet mihitsy moa zany ahafahany manao mikarakara ny fanaovan-dalana amiko zany raha noariko tamin'ny fitondrana Rajonary Mampianina sy Marc Ravalomanana de nisy volonté avy am'le fitondram-panjakana mba ampiodina aloha le faritra akoatran'izay hoe nietra sy ny sisa efa piditra amin'ny fitondrana hatramin'izay piditra amin'ny faritra hatramin'izay fa ny olana de zao betsaka no menimenina izany député fetra hoe tsy nampiasaina araka ny tokony ho izy lay famatsim-bola sy ilay fitaovana nomena de mitsikera izahay hoe tsy tokony ho io no izy farafaratsiny zany napetraka lay filan-kevitry ny faritra mba anao contrôle am'reto vola be sy fitaovany reto mba anapa-kevitra hoe ity no priorité amin'ny fampandrosoana ny faritra de izay mantsy le mahatonga ana miverina am'izay am'le izy hoe zany aina ohatrany tsy resy lahatra hoe tena efa vonona ny malagasy iaina tanteraka n'izany antsoina hoe décentralisation tena arak'ilay idéaly hitatsika ny amin'ny firenendehibe tena efa hitanao hoe efa mandroso fa ny eto amitsika zay omay-pahefana de mikepoka amiko zany tokony mbola mandeha tsy kelikely izy io ka ao arinao tsy mampanina indray ny manova n'le lalàna mikasika ny arenakibony tany na ny lalàna zay lalàna rehetra tokony any ampakaratsika ny vola miditra eny fotony zay nefa tena mafiraisamony pirenena sy mampanina mihitsy hoe ndao tsika afaka 5 taona indray ho revisentsika fa ny olako de zao le olona malagasy mahazo fahefana eny fotony omenao vola be ho tantaniny matahotra eny fotony nefa zany raha neniviny commune mahitsy zay hoe betsaka kosa no manao zavatra tsara tena betsaka neniviny commune manao zavatra tsara satria angamba n'le hoe akaiky vilany izy de moramora ho an'ny olona mitaky aminy hoe aiza ny fampiasana an'ilay vola azotsika raha tsy matokisantsika na aty amin'ny faritra satria na aty amin'ny faritra moa araka ny resako teo hoe olona ny tendrena
ahoana ny fijerinao hoe azo ampiakarina ve ny vola aomenany commune manokana fa ahena indray na ty amin'ny faritra rehefa mbola fidina izy za tena miombokevitra amin'izay zany isan'ny sosokevitra entiko foana ny antony dia tsotra ny be ny tanàna dia mahafantatra tsara fa raha vo manao kinangy izy amin'ny asany dia eo akaikeo daholo ny vahoaka iombo azy amin'ny hazo fijalia tsy ohatra ny anina zany hoe manao ny ataony ny sanatria ohatra ny ministra ty ambony ety dia tsy hitan'ny olona hoe ahoana moa zany manasaziko an'io ministra io fa ny be ny tanàna dia mahafantatra mihitsy hoe vo mivoaka ny braoany izy dia hitan'le olona ny fidy azy za tena miombokevitra amin'izay raha tena hanao fampandrosoana isika ny anankiray a fidina ny olona fidim-bahoaka na io zany mety hoe direct na mety ho indirect fa tokony misy fifidianana zany hoe manana redevabilité any amin'ny vahoaka le olona omem-pahefana sy omena famatsim-bola zay ray ny efa masaka amin'izao fotoan'izao a dia io rafitra communaly io za tena miombokevitra hoe ampiana ny commune ampiana betsaka arak'izay fitondrana ankehitriny efa nisy any fampakarana n'ilay subvention fa mbola tsy ampy efa tsara aloha hoe nampiakarina misy hatramina 3 tapitrisa ho an'ny commune kelikely reny a efa tsara zany fa mbola mavesatra be ihany no an'ny commune betsaka ny resaka fampiodona ny raharaha eo anivon'ny commune zany hoe lasa tsy manam-bola anaovana investissement mihitsy ilay commune fa dia karaha mampiasa azy manahirana any zany anahy tena miombokevitra amin'izay hoe raha tena hijery fampandrosoantsika efa masaka io rafitra communaly io ary efa mahay an'io ny vahoaka be ny tanàna rehefa tsy miasa tsy mifidy an'iny ntsony le vahoaka avy eo tsy lany tena tsy lany izy dia fantatra ilay be ny tanàna zay dikan'izay matahotra lay be ny tanàna tsy maintsy redevable izy a any amin'ileo vahoaka ny fidy azy efa itiam-pamaranana ny fandarana moatsika amin'izao a fa tiako atsidika kely hoe hitataratra amin'izao entsika mbola anatin'ny session parlementaire izao fa miaina nisanareo député tonga mivory tsy toy le tamin'le vo fanomboana iny nisy gazety anankiray mivoaka isan'andro zay raha moa namoaka mihitsy hoe 9 sisa ny solombavam-bahoaka tonga manatrika fivoriana amin'ireo solombavam-bahoaka araky amin'ny 50 manerana ny Madagasikara inona no mety hoe antony izay maninona no miaina misy olana avy ao anatiny ao sa hoe inona no mety antony izy io rehefa ohatrohatro zao dia miaina nisan'ny député manatrika session ndray aloha lahadinika misy zany lahadinika zay ilana quorum ohatra fanapakevitra goavana dia amin'iny betsaka ny député tonga zay ray faharoa rehefa ohatrohatran'io tsika io zao andalo pentecote dia betsaka ny solombavam-bahoaka no lasa mamonjy ny faritra na voafidy azy ho ana manokana eto Antananarivo satria za afaka adinroa dia tonga ny trano any amin'ny distrika nahalany a tsy dia fa misy ohatra ny any Maintirano a ny any Kandreo a zay maka andro maromaro dia voatery zany le solombavam-bahoaka raha ohatra izy hidina any amin'ny distrika nahalany any satria any ny vady aman-janaka ao any ny amin'ny fotoanany fety ihany koa betsaka ny adidy sy ny atao hoe ny andraikitra tsy maintsy raisina dia lasa mampiena be da be ny isan'ny solombavam-bahoaka tonga ny vory zay izy io koa misy tsy azon'ny olona loatra ety ivelany misy asa be da be any ambadika any travaux de commission ny solombavam-bahoaka tsirairay dia membre na commission anaty barao kely any miady hevitra mikasika an'le lalàna na le misy interpellation atao amina ministra ihany koa zay mety tsy hitan'ny olom-pirenena le izy fa ao anatin'iny ordre du jour iny a misy an'izay donc zany mety vitsivitsy manatrika séance plénière fa mety tavela any anaty barao sy ny sisany koa le izy eo zany antony marobe za tsy hoe hiaro ny solombavam-bahoaka mpingitrika fa misy solombavam-bahoaka mpingitrika tena misy gagabe ary a fa isan'ny filohan'ny mpingitrika no ilaza fa ilatsaka filoham-pirenena amin'ity 2023 zay aloha zany somary mametra-panontaniana ihany hoe nomen'olona mandat ianao
vahoaka na me mandanao hoe ianao a de solombavam-bahoaka anay malagasy mitondra ny feon'ny malagasy ianao anivon'ny antenimera tsy nataonao zay asy zay fa ozindray ianao am'le malagasy hoe omeo mandahana filoha-pirenena fa tsy ampy aty mandahana député a nefa niara-le izy tsy nataoko akory entre parenthèse iny fa misy an'izay misy ny solombavam-bahoaka tena hoe mingitrika tsy tonga ao izy raha tsy amelony prime ministre de vita ny kabarin'le 3 minitra iny de amin'ny volana novembre indray izy tonga ao a mandray an'iny micro iny zay moa io samy manana ny fomba fanatanterahany an'le asa fa mijanona ho asa voalohany solombavam-bahoaka voafaritra ao anatin'ny lalam-panorenana ny fanatrehana ny fivoriana indrindra ny fivoriana ara-potoana session ordinaire tahaka n'izao session mandeha am'izao fotoana zao satria misy karazana fanapaha-kevitra goavana hanova ny tantara ny firenena hanova ny andavanandro ny malagasy hanova ny taranaka mandimbya tapahany eo anivo ny antenimena ino kosindrarina azy nao ambara e satria zao a tamin'ny tatitra nataon'ny prime ministre tsy tonga ataony filohan'ny antenimera-pirenena Christine migitrika koa ve zany izy am'izay sa mety hoe inona ny atao zay io samy manana andraikitra ohatra zao hoe Rapito Zuma zao Rapito Zuma zao a asainy eveka ny Miarinarivo hanatrika lanonana any aminay any Miarinarivo za député tsotro ty zany zao de Rapito zao tsy io fa andeha hanatrika an'izay zao za asainareo atao amin'ny sioka de eto aloha misy adevitra amin'ny antenimera amitsika miteny zao a fa misy an'izay andraikitra sy adidy maro isan-karazan'izay Ramatoa Kristina Razanamaso vao mainka ara moa aminao hoe filohana antenimera zany a mety misy zavatra maro be azahoany fanasana sy adidy andraikitra tsy maintsy alehany de amiko aloha zany tsy midika mihitsy hoe kamo iaona amin'ny prime ministre lehibe ny gouvernement Ramatoa Kristina Razanamaso fa mety misy andraikitra hafa mahavoatazona azy a de misy an'ireo mpisolo toeran'ireo zay fotsiny amin'ny fomba fahitako azy misy taona zany zao androany zao tsika miteny a tokony ivory any amin'ny antenimera fa mba manatanteraka ny fanasanareo menada mianaka zay koa no entintsika mamarana ny fandaharana de ankasitrahana feno ianao député Fetra Rakotondraso fa iny teto amin'ny sioka inona no azonao amezana kely io zay zavatra ny voaresakitsika zay ny amaranako ny fandraisa fivahiny anako atao anatin'ny onjam-peotsika misaotra betsaka anareo tatao amin'ny sioka aloha zany nandray anay afaka ny fanakalo hevitra afaka ny ady hevitra afaka ny fampizarana zay mba heritreritra taty aposy taty atsaina taty misaotra betsaka ny mpiaino any koa ity taona 13 ty sy ny 14 de fiarahantsika mahafantatra fa topy-fidianana ary rehefa akaikikaiky tahaka an'izao fifidianana de mahafampana ny ady hevitra amin'ny lafiny politika normal zay fa ny any angatahako amin'ny vahoaka malagasy sy ny mpanao politika namana de ny hoe engany mba hijanona amin'ny ady hevitra ny mafana fa tsy sanatritsika andeha hiempotra indray any amin'ny fampiarana ny demokrasia eto Madagasikara efa fotoan-dehibe nandrasany vahoaka malagasy anasaziny zay mpitondra tsy mahay hifidianany an'izay eritreretiny fa hampandroso azy na eny anivon'ny faritra zany na eny anivon'ny district zany ny anivon'ny commune na eny anivon'ny ny fitantanana nasionaly de fotoanan'izany ty rotaona manaraka ty ka amiko tsy misy antony tsy anatanterahana an'izany fotoan-dehibe amin'ny demokrasia iarahana amin'ny vahoaka malagasy sy ny mpanao politika zany de tokony tsy miembotra zany satria mampahantra firenena ary makizo farany firenentsika io fivoahana amin'ny lalam-panorenana io de aloha arahantsika zay voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana ahitsitsika zay azo ahitsy ifampiresahana sy adiana hevitra zay
azo ifampiresahana fa amiko a tsy tokony hiembotra mihitsy a izany hoe fotoanany demokrasia amin'ity taona 2023 sy amin'io taona 2024 io mankasitraka atao mankasitraka ankasitrahana ihany ko ianao ny tokantranona naraka hatramin'ny farany a ny fandarana politisy ho amin'ny anio manome fotoanao anao a amin'ny agniny anio toy izao indray veloma tompoko veloma tompoko veloma